le ohatrany hoe akoatran'ny rakira dia nanao rakitsary, nanao DVD sy ohatran'izany. Dia tamin'ny fahafolo taonany tarika tamin'ny 2014 no nanana tetikasa foana zany zay isaky ny anniversaire. Dia ny tamin'ny 2011 nanangana studio zahay. Iasanay mihitsy aloha zany ny tena tanjona fa zay zay nasotona nanao tao amin'ilay izy hoe nalala ny fisiany sy ny ohatr'izany dia niara-niasa taminay foana ihany. Dia tamin'ny 15 sy tamin'ny 15 taona indray nanao ny hetsika ho anay ilay izy, ny hetsika lehibe satria fanondroana nanaovana eto amin'ny Coliseum lefa 15 taona iny tsiny. Dia natao DVD ilay izy zany nitahirizina. Dia nentina nitety faritra sy ohatran'izany moa zany le izy satria niaraka tamina concert tsy mahazatra le miaraka amina musicien maromaro. Ho an'ity faharoapolo taona ity dia raha malala moa zany fa tonga dia efa vao nisokatra io tonga dia natao le daty, napetraka le daty ary io ny daty azo ny faha-efatra amby roapolo ny volana oktobra amin'ny Coliseum. Tamin'ny roapolo sy roa arivo nisy an'le seho saika atao dia tsy raikitra mihitsy moa zany afarany efa nisy tapakila lafo nefa. Dia iny tapakila iny ihany zany nentina nanaovana n'ity hetsika anankiray ity fa roapolo taona ity. Dia amin'ny faha-efatra amby roapolo volana oktobra le izy. Zavatra nisan'ny manamarika, zavatra nisan'ny spesial azy aloha zany mazava ho azy dia fihaonana izay indray vao hiaona ela be ary indrindra amina toerana lehibe ohatran'io zany. Dia eo ihany koa moa zany ny zavatra nomaninay somary nostalgika kokoa, somary tsy koa ny zavatra tena ho lalaovina eo. Ilalao an'ilay album vaovao zay tamin'ny roapolo sy roa arivo zay namoaka an'ilay rakira vaovao hoe ho sohatra any. Nisy rakira zay navoakanay nandritra ny fotoana iny moa fa mbola ho ananina iny an-dalana iny ihany izy iny fa tafiditra tao anatin'ny krizy iny tsy maninona fa zay no lalany aloha zany. Dia misy ampahany ho lalaovina mandritra n'io seho io amin'ilay album vaovao zany fa taloha zany tena izahana ho lalaovina sy arafitra eo satria efa anatin'ny hitran'ny famerenana ihany koa tsiny zay fa nandamina ny répertoire sy ohatran'izany. Dia aty amin'ny lafin'ny teknika moa zany amin'ity indray mitoraka ity satria eo le daty le tonga dia napetraka aingana be dia ny Cool Concept Events sy ny Venco no manao ny fanamafisam-peo sy ny resaka jiro. Miritsoka moa zany dia ray aman-dreny-piafa nandritran'izay fotoana hatramin'ny isin'izay dia niaraka foana fa tsy afaka izy aloha amin'io aloha ho an'ny resaka teknika fa zavatra hafa no iarahanay miasa. Dia ao anatin'ny communication foana ihany izy tsiny dia isaorana be dia be azy nandritran'izay fotoana izay ihany koa. Dia ny ankoatr'izay zalahy ngamba ny ataoko hoe ireto karazana ohatrany hoe mba zavatra vita nomen'ny mpakafy reto no tanisaika ihany koa. Efa maromaro artiste de l'année nitarika na tamina tsy hoe fifanalana moa zany fa karakarain'ny monjam-peo na ny fahitalavitra sy ohatr'izany. Dia groupe de rock nandritra ny taona maromaro ihany koa, voix masculine, ny concert de l'année, tube de l'année. Dia nisy ihany koa ny fotoana andraisanay anjara moa zany amin'ny Donia satria isataony zay presque manao festival anosy be mba nazonay mari-pakasitrahana noho ny fandraisana anjara ny CCC elabe satria vitsy ihany mbola nazo an'io dia mba hanisanazo nitarika. Dia zarainy zany zavatra zany satria mba hitoetra sy hipetraka foana ihany hoe nanome andreny ihany koa ny olona izay mifaly mandray azy fa ny olona nanome ilay fankasitrahana ihany koa satria avy amin'ny mpakafy foana ihany reny makasitraka indrindra. Zava-dehibe aminay reny satria manosika anay foana hikaroka zay mba avany naty fona isaina ihany zany ho zarainy. Ny mpiara-miasa moa amin'ity seho ity zany ny Telma Madagasikara dia ny Canal Plus Madagasikara, ny Star moa zany amin'ny alalan'ny Chill Citron,
dia New Dance Records satria efa anaty streaming ihany koa ny album nitarika ankoatra ny album physique efa azo tedavina amin'ny plateforme d'écoute légale sy eny ny plateforme d'écoute légale zay satria na YouTube ary tsina tafiditra anatin'ilay izy ihany iny vidéo tsina fa tsy hoe écoute dia efa any anatin'ireny mihaino an'ireny nareo mijery an'ireny nareo dia miverina any amin'ny mpanakanto mivantana ny sanganasany ny valokasasarana zany izay zao ny fomba fandehany amin'izao fotoana dia manentana ny rehetrarehetra rehefa mihaino an'ireny nareo mijery an'ireny dia aza manahy mihitsy fa efa misy efa zany zao zany système zao mandeha amin'ny plateforme ny hira betsaka malagasy efa tafiditra ao anatiny dia mivantana aty aminay ireny rehefa sarotsarotra tsina manao CD sotr'izany fa ireny efa collector sisa ny anaovana azy fa eny sisa ny tena ahafahan'ny artiste mivelona ary anisany nanavitra tamin'ny confinement dia ny groupe vidivarotra moa mazava ho azy sy ny ketrika.com anatin'ny groupe vidivarotra moa dia ny anapiko azy dia amin'ny farany dia anareo mpanao gazety izay niara-ny asa taminay tao anatin'izay fotoana izay tsy vitanay rery ty teo foana nareo na zay tany na zay zandrinay ny fisiny na zay zokinay satria tena nanampy anay foana nareo indraindray ara ny ataoko hoe amina fotoana mety hoe tsy dia hoe misy fiara-miasa loatra inona no manao an'ilay fifanampian'izay dia makasitraka indrindra tompoko tsy izao izahay raha tsy nareo na ny presse écrite io zany na ny TV na ny radio ny web ihany koa dia raha misy hanampiany nitarika an'izay fa banque tokana fotsiny le izy tsina satria tsy maintsy mbola hiditra question réponse ihany tsika izy communiqué ihany koa tsina izahana nozaraina ay dia andritran'izay fotoan'izay koa dia efa ambassadeur-ny UNICEF nitarika tamin'ny 7 any CNLS tamin'ny SIDA tamin'ny 7 ambassadeur-ny Canal Sat ihany koa moa zany sy Telma ary Star satria tao anatin'izay 20 taona izay dia niaraka foana ihany koa Star dia niara-ny asa tamin'ny ny masuivo américaine zany tao anatina resaka tontolo iainana izay nafahanay nanao formation sy seho tany États-Unis moa zany tamin'ny 2014 tsiny izay nanao seho niaraka tamin'ny diaspora ihany kay dia amin'ny ankapobeny ohatrohatrotro zany ny historique nitarika mety misy adiny mety misy latsaka fa nareo ny ampatsiahy anay an'izay tantara satria izay mbola vonona nohy ny 20 taona manaraka indray saotra tompo ity 20e ty faharoapolo taona ity dia mbola hoentinay any amin'ny faritra mba hoentinay mandehandeha ihany koa ilay izy tsina satria Madagasikara ray manontolo no niodona nitarika nandritra izay 20 taona izay afa-tsy sava sy Fort Dauphin misy ny antso misy ny fiara-miasa miomana foana anatin'ilay izy hoe ho atao fa le fotoana lany tao anatin'ilay izy satria manao lalana amin'ny tany kokoa izahay dia izay no tsy nentina avitanan'ilay izy indrindra fa zava moa satria tsy maintsy mijanona maritra nefa misy izy fifanarahana efa vita hafa taty amin'ny toerana hafa dia matetika ohatr'izay foana ilay olana fa mbola ho avy any an-toerana dia maniry ny aona mpakafy any amin'ireny faritra mbola tsy nandanana ireny fa ny faritra fanaovana seho aloha zany dia efa mba zorin'Andriamanitra mba efa mba tafahoana tamin'ireo mpakafy izay any toerana nitarika
Alors raha miresaka fanontaniana zony aina inona fanontaniana lahy le 24 octobre ary itsofoa kely mahatratra kely vetivety efa mivoaka ny tapakila dia voaka ray andro sy tapany teo izy zany roa eny ataontsika hoe roa andro satria ny online no namarana azy dia lany ny famandriana ihany dia ny autorisation anay nefa ny amina resaka tapakila zany nijanona tany amin'le 24 dia tsy maintsy nanao vaovao mba nangataka sy nangataka kokoa hoe mba azo fahazon-dalana zany somary spécial ihany satria efa anisan'le reporté zany dia nikendry zareo amin'ny lakamisy zao amin'ny 7 octobre zany io amin'ny 9 maraina nivoaka reo fanampina réservation reo dia ao amin'ny toerana roa ihany nanaovana satria le bloky anankiroa zany tonga dia nizarany toerana roa mba tsy fangaro dia ny aty amin'ny ilany aviansehatra raha manatrika mijery zany ilany aviansehatra ao amin'ny nektaraka tapaka dia natao amin'ny havanana ao amin'ny foresto akoron-drano zay dia ny tapakila tsotra efa mbola mandeha any foana izy mihodina any mbola eny amin'ny foresto akoron-drano foresto ampasamadinika foresto ampandrana any amin'ny gascom any botraraba iny zany tapany avaradrano dia ao amin'ny www.ketrika.com dia ao amin'ny hectare misy daholo reo hectare kaditapaka dia ezahana isokatra aloha vavahady mba ahafahana hoe tsy dia tena hoe lahatra be sy aritra be eo zany satria izay amarana ny lafin'ny teknika mialohan'ny lavay zany ny sabotsy satria alady moa zany io andro io dia ezahana ihany koa ny tohatra mba tsy voasakatsakana mba ahafahana manao mba ahafahan'ny olona mankany amin'ny toerana mpivoahana zany zay koa ny tanjona atao anatin'le izy mba tsy voasakatsakana aloha zay ny tenenako azy dia inakoa ny akoatr'izay ny anatin'ny resaka famerenana sy ohatran'izany izay 10 rahalahy moa zany no mamelona ny tantara eto dia ny répertoire moa zany efa nivolavolainao dia tsy peako le nostalgique teo satria hotetezinay ezahanay hotetezina zay vanim-potoana rehetra niarahan'izay ho fitinina ao anatin'izay fotoana ifampizarana eo adiny 3 eo le seho zany zay satria tsy afaka ny dia hoe tena ivalafatra be koa amin'ny vanim-potoana ohatran'izao sy indrindraindrindra miresaka hoe mimaizina sy ny ohatran'izany zany dia makasitraka nireo fanazony tapakilany sahady dia mbola mitoy izy ao eny amin'ny toerana ividianana ihany ny voatondro ihany mandeha mety ampy super musique fotsiny le izy satria zay nefa ndaminana manaraka eo fa eny amin'ny toerana voatokana ihany mandeha dia arao le pejy-ny tarika ho an'izay manana ny compte Facebook moa zany dia ny akoatr'izay hitanareo miandalana eny ihany ny vaovao omen'ny ekipa ao anatin'io tambazotro io dia makasitraka ny any tokantrano ihany koa manaraka dia hosoatrany dia 20 taona manaraka indray sotra tompo mipetraka foana ihany satria plan anankiray ihany nitondrana anazy ngetsy iny ny plan efa teo ihany zany hoe le tapakila taloha zany manan-kery dia ny toerana moa tsy maintsy efa misy lalana hoe ianao makary nanatrika ny organisation tsy nyzay tamin'ny voaloha ianao makary dia ianao makary ohatrohatr'izay efa voatondro ao le izy rehefa tonga izay fotoana izay misaotra anareo tamin'ireny fotoana ireny satria tena
misy maraina be dia efa nilahatra tamin'ny fivarotana tapakila tamin'ny voalohany ireny makasitraka indrindra ny fanehoam-pitiavana fa manosika foana saotra tompoko. Hazavaina ihany angamba aloha sady fanampiana le fantenen'ny Beranto teo amin'ity indray mitolaka ity zany dia misy le hoe VIP amin'le zavatra ao Tsonjombe. Miala tsiny fa Tsonjombe le fitena azy fa azafady Coliseum efa somary olo da manky dia le VIP raha mahazo an-tsaina ny Coliseum tsika dia le ambony ery misy an'le malalaka. Raha ty amiko zany ny scène dia le ry ambony ery amin'ny gradin ery misy malalaka dia atao amin'ny côté ilany ato atao côté en scène ilany ato da atao amin'ny côté ilany scène ato dia izy io zany efa ela ihany nieritreretina satria araka ny maha 20 taona nitarika moa zany efa raha ohatra izy tamin'izy 20 taona no nity nitarika dia efa 20 taona efa 40 taona zany izy amin'izao dia mba mety mba tsy vitany intsony ny tsinjatsinjaka ary raha 30 taona izy tamin'izany efa 50 taona zany izy amin'izao dia efa tsy vitany intsony mitsinjatsinjaka dia mba misy toerana zany mba natokana ho an'ny zareo mba ahafahany nefa mbola tia ho membre foana izy na 4 taona dia mba asiana toerana dia izay zany no zava-baovao koa zany amin'ny hoe toerana ipetrahana amin'ny Coliseum amin'ity fotoana ity satria ny réservation efa teo ihany ny nitsotra efa eo ihany na ny fidiran'le VIP raha zany tsinona mba misy toerana hafa tsy hoe milahatra be ohatra ny tanora satria efa mba nahazo azo taona kely daholo ihany tsika dia mbalao mifampitsinjo saotra tompoko. Tsy staff le aty ambany satria manjary manakina le aty amin'ny tambola izy tsinona tsy natao velatra be fa nasiana le zone fa mbola misy olona tsotra ihany ato aoriana mifefy le izy dia tsy nasiana tafo mba tsy hanakina loatra le scène satria efa tia amin'ny somary kibo ny scène kokoa le izy zay. Ny scène grande zéro zany tongava ange zonieny ahoana fanontaniana misy fanontaniana ve azafady tompoko ay metsika ny telo manga mampitenenana raha izany. Saotra tompoko saotra indrindra namaly ny antso dia aloha tsy natehaka dia mialatsiny no fahatarana tsy tara angamba le fialatsiny fa tsara foana ny mialatsiny amin'ny fahatarana satria mbola nisy zavatra nikenomina kely tsy hoe mamazava le sonora fa mamazava mbola ihany zany hoe